Andriamanitra dia fitiavana ka ho antsika izay mibebaka marina tokoa dia enoy ka raisam-pitsanganana ny famelan-kelokatolony. Fa Jehovah Tompo no hamonjy ahy ka dia tsy risy-kenatra aho, ary efa no amafisiko ho tahaka ny afato ny tavako ka fantatro fa tsy homenatra aho. Efa kaiky ilay manamarina ahy, iza no hiady amiko? Andeha hiara-mitsangana isika, iza no manana ady amiko? Aoka izy ho avy amiko. Indro Jehovah Tompo no hamonjy ahy, koa iza no hanameloka ahy? Indro izy rehetra no tonga tahaka ny lamba mangarahara, ho lany kalalao izy. Voavela ny elontsika noho ny anaran'ny Masina. Alleluia. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany, izay tsinja ary tsy misy fitaka amin'ny fanahy. Amen. Andeha isika anambara finoantsika ka hiara-hanonona ny fanekem-pinoan'ny kristianina izay iraisantsika amin'ny Fiangonana Masina manerana izao tontolo izao, dia ny fanekem-pinoana laharana faharoa. Isika mino an'Andriamanitra iray, Raitsi-to, mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary Jesosy Kristy Tompo iray, Zanalahy tokan'Andriamanitra, nateraky ny ray talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra. Izy no nahariana izao tontolo izao, noho ny amintsika olombelona sady ho hamonjenantsika dia nidina avy tany an-danitra izy, ary natao ny fanamasina nofo tamin'ny bijiny, dia tonga olona izy, nombohana tamin'ny hazo fijaliana fanavotana antsika tamin'ny nanapahany Ponty Pilato, maty ka naliva, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo araka izay voasoratra izy. Ary mipetraka ao an-tanàna iray, avy any iray amin'ny voninahitra, izara velona sy maty, ary mandrakizay ny fanjakana. Isika mino ny fanahy masina, tombo saro-panome aina, izay avy sy ny zanaka, ka hitsaona sy ankalazaina miaraka amin'ilay sy ny zanaka. Izy dia mitety tamin'ny vavam-pahamanana, isika mino ny fiangonana iray, masina, ny olona fanambarany apôstôly,
tonga fotoana ianona ny tenin'Andriamanitra tsika riavana anatanteraka efandimby misesy izany ireo tompon'andraikitra manomboka izany ny 10 minitra ho an'ny ankizy. Dia faly miarabantsika amin'izao fotoana izao ary miarabany manokana ny ankizy sy ny tanora. Manasantsika ankizy sy tanora rehetra mba hitsangana. Ataontsika ny hira 720 ny andininy voalohany ihany. Hira 720. Zao dia hosokafantsika ny baibolitsika ao amin'ny ohabolana. Ohabolana toko faha 12 ka ny andininy faha 9. Ohabolana toko faha 12 ny andininy faha 9. Rehefa hita dia iarahantsika mamaky mafy amin'ny anaran'ny Tompo. Zaro amin'ny lalana tokony alehany ny zaza ka ny rehefa antitra aza izy dia tsy ala amin'izany. Averitsika indray mandeha. Zaro amin'ny lalana tokony alehany ny zaza ka ny rehefa antitra aza izy dia tsy ala amin'izany. Petraka ianareo. Amin'izao taonanareo izao tokoa rankizy sy ry tanora no tsara izaranareo manao zavatra tsara. Ny ratsy mantsy dia tsy mila ampianarina fa tonga ho azy. Ny mianatra ny tsara ny tena mila fotoana ela. Maniry anareo olombalona daholo ny mpanabe sy ny ray aman-dreninareo. Tsy misy maniry ny taranany ho ratsy taizany. Antony lehibe mahatonga ny ray aman-dreninareo sy ny fiangonana amin'ny kely aina mampianatra anareo ny tenin'Andriamanitra. Dia ny ahatonga anareo ino an' Jesosy sy olombanona araka an'Andriamanitra hatramin'ny fahateranareo. Fa tsy izay veritsika ho marina akory ny atao, fa izay no mahatonga ilay teny hoe ny hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany, izany hoe lalana marina soritan'Andriamanitra zany no tokony ataontsika. Ny hoe lalana marina dia ny ahatonga anareo ino an'i Kristy, ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa lalana sy fahamarinana ary fiainana ny miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Tsy misy tantara kely anankiray. Isoa dia tovovavy sy fotoana. Efa nizaran'ny dada sy neny nanao fanompoam-pivavahana isan-kariva ao an-tokantrano Isoa. Dada sy neny an-trano izany no manao ny vavaka fangatahana any amin'ny farany. Ny fotoana nefa tena nandalo olana ilay tokantrano dia nivavaka hatrany dada sy neny sy Isoa. Tsy mbola natsaro nandray valim-bavaka tamin'ilay olana lehibe nefa ry zareo na dia efa nangatahana tamin'ny tompo tokoa azy izany. Koa satria moa soa efa nizarin'ny dada sy neny nivavaka hatramin'ny fonikely dia nanao izany tamin'ny fotsotra izy, tsy tamin'ny takariva ihany fa imbetsaka ao anatin'ny ray andro. Dia nolazaina tamin'ny soa fa hoe mba hoeto am-bavaka ilay problematika fa ohatrany tsy mety mahazo valim-bavaka mihitsiny.
dia tena mba hoeto ambavaka manokana mihitsy ny soa rehefa mivavaka ianao a. Navariana fa afaka andro vitsivitsy a dia novalian'Andriamanitra ny ohatra noho izay nangatahana ilay olana lehibe a tao tokantrano a ka nentina ambavaka. Ny ankizy a sy tanora zatra mivavaka sy mahery mivavaka dia nohon Jesosy manokana. Tatsy aoriana dia sady nanam-pahaizana ho dokotera Isoa no mpitory filazantsara amin'ny marary ny koizana. Tanteraka ny faniriany rehetra araka ilay teny hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza ka na rehefa antitra azy izy dia tsy ala amin'izany. Ka na dia aoriana ny fahafatesana aza dia mbola anomanany Jesosy fiainana izay rehetra mino azy. Dia araka hitsangana indrayntsika ry ankizy sy tanora. Sokafantsika ihany ilay baiboly teo a. Ohabolana 2:25 raha tsika mamaky mafy. Zaro ohabolana 2:25 hivavaka isika. Rehefa miato aho a dia averinareo ny hivavaka ataoko. Jesosy, tsara sy tiako ny teninao. Mampirisika ahy hizatra miaraka aminao izany. Voninao andeha amin'izay efa lalana nosoritanao. Te handalina ny fiarahana aminao aho Jesosy. Ny fanahy masina mampianatra no angatahiko hanory lalanay. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Petraka ianareo. Alohan'ny hamakina ny teny soratra marina ry havana dia hiary vavaka isika hangataka ny fanahy masina. Ry Andriamanitra rainay masina indrindra. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Rainay tompon'ny fahefany ity tany ka hatrany an-danitra. Dia rainay sy ankalazainay ny anaranao fa masina indrindra ianao. Saotranao izahay fa mbola tsy diso anjara ny sakafom-panahy izay nomenao anay dia ny teninao izany. Koa mangataka ny fanahinao masina ry izahay tompo mba ho fenonao izany fanahinao masina izany tsirairay avy. Indrindra ny hamaky ny teny sy hitondra ny teninao. Tompo Jehovah mitenena fa vonina iaino izay mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anandratanay izany vavaka izany. Amen. Iaramaky sy hain'ny soratra masina isika tompo. Izany dia hita ao amin'ny testamenta taloha raika amin'ny bokin'i Isaia. Isaia 9:20 manomboka amin'ny 1:1 ka hatramin'ny 2:10. Isaia 9:20 1:1 ka hatramin'ny 2:10. Vakina amin'ny anaran'ny tompo. Amin'izany andro izany dia ho iraina eto amin'ny tanin'i Joda izao fihirana izao. Manana tanàna mafy isika, famonjena no ho tendren'i Jehovah ho manda sy fiarovana. Voainy vavahady mba hidirany firenena marina izay mitana ny fahamarinana. Ny saina tsy miovaova dia arovanao ao amin'ny fiadanana tanteraka satria matoky anao izy. Matokian'i Jehovah mandrakizay. Fa Jehovah tompo no vatolampy mandrakizay. Fanahetriny ny mponina avo toerana. Ny tanàna avo dia arodany, eny arodany ho amin'ny tany, ka azerany ho amin'ny vovoka. Hijanony tongotra izy dia ny tongotry ny ory sy ny faladiany mahantra. Voaravina ny lalany marina, eny aravina ho marina indrindra ny alehan'ny marina. Koa amin'ny lalan'ny fitsaranao Jehovah
no hiandrasanay ianao. Ny anaranao sy ny fahatserovana anao no irin'ny fanahinay. Amin'ny fanahiko no aniriko anao no ny alina. Eny, ny saiko atao anatiko no hitadiavako anao fatratra. Fa raha mamely ny tany ny fitsaranao, dia mianatra fahamarinana ny mponina amin'izao tontolo izao. Na dia asiana soa aza ny ratsy fanahy, tsy mety mianatra fahamarinana izy. Eny, na dia ao amin'ny tany ny fahamarinana aza izy, mbola manao meloka ihany, ka tsy mety mijery ny fahalebiazan'i Jehova. Jehova, avo ny tananao, nefa tsy jeren'ireo. Tsy maintsy ho jereny ihany anefa ny fahasaham-piarinao amin'ny olonao, ka homenatra izy. Eny, afo no anderina ny fahavalonao. Filazantsara ny jaune. Jaune toko 12, ny andininy 12 ka hatramin'ny 7. Jaune 12, ny andininy 12 ka hatramin'ny 7. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary noho ny ampitsininy ny vahoaka betsaka izay tonga ho amin'ny andro firaviravona rehefa narehefa hakany Jerosalema Jesosy, dia nakasapandrofika ny voaka hitsena azy sady ny antso hoe Hosana, isaorana neny mpanjakan'i Israely, lay avy amin'ny anaran'i Jehova. Ary Jesosy nahita zanaboriky anankiray dia nitaingina azy, araka ny voasoratra hoe aza matahotra ary ziona zanakavavy, indro avy mpanjakanao mitaingina zanaboriky. Izany zavatra izany dia tsy fantatry ny mpianany tamin'ny voaloha, fa rehefa niditra tamin'ny voninahiny Jesosy dia vao nahatsiaro izy fa voasoratra ilaza azy izany zavatra izany, ary efa nataony taminy izany. Ary nanambara azy ny vahoaka izay teny aminy, fony izy ny antso an'i Lazarosy hivoaka tamin'ny fasana ka nanangana azy tamin'ny maty. Ary izany koa no nitsenan'ny vahoaka azy, satria efa reny fa nanao izany famantarana izany izy. Ary tamin'izany ny fariseo dia nampilaza hoe, hitanareo fa tsy mahefa na inona inona akory ianareo, indro efa lasa manaraka azy avokoa izao tontolo izao. Toizantsika mankina teny eo amin'ny Romanina toko 9, ny andininy 1:30 ka hatramin'ny 7:30. Romanina toko 9, ny andininy 1:30 ka hatramin'ny 7:30. Inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany, raha Andriamanitra ny momba antsika, izy no ahatohitra antsika, izay tsy niaro ny zanan'ilay fa nantolo hamonjy antsika rehetra izy. Tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimam-ponakova ny zavatra rehetra, izy ny apanga ny olom-boafidin'Andriamanitra. Andriamanitra ny manamarina azy, izy ny manamelika. Kristy Jesosy no efa maty, eny sady nitsangana tamin'ny maty koa, ka mitoetra eo an-tanànan-kavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Izy no ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Fa oriana va sa fahantrana, sa fanenjehana, sa mosara, sa fitanjahana, sa loza, sa sabatra? Araka ny voasoratra hoe, fa noho ny aminao no namonoana anay mandrakariva, toy ny ondry hovonoana no fijery anay. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manohitra noho ny mpandraisa isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Fa matoky ao fa na fahafatesana na fiainana, na anjely na ireo fanapahana, na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy, na hery na ny ambony na ny ambany, na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao, dia tsy ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay eo amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen.
azo toerana ny fiangonana. Ho an'izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Anio alahady fahafolon'ny volana aprily taona 2022, araka ny nambara mitarika teo dia alahady ny sampandrofia, fa miarahaba manokana ihany koa ny sampana Dorcas manerana ny sahan'ny FJKM ary ny sampana Dorcas eto amin'ny FJKM Ambavady Mitafo amin'ity alahady izay natokana hitondranam-bavaka ho anareo ity. Ny bokin'ny Romanina toko 5 ny 9:1 ka hatramin'ny 9:7 no aoka ry avaka malala isokatra eo anoloantsika hitondrana hafatra ho antsika amin'izao anio izao. Nandalo fotoan-tsarotra ny mponina tany Roma tamin'ny fotoana izay nanondrata amin'ny Paoly Apôstôly izao epistily izao, satria ny fiarahamonina izay nisy ny kristianina tamin'izany fotoana izany dia fiarahamonina nanjakan'ny faharatsiana, nanjakan'ny fahalovana ary nanjakan'ny fahavetavetana. Nanoratra izao epistily izao i Paoly mba ho fampaherezana ireo kristianina ireo, ka nanambara fa nanana drafim-pamonjena ho azy ireo Andriamanitra dia nanolorany an Jesosy Kristy ary Jesosy koa dia nanolotra ny ainy mba hananan'izy ireo fiainam-pandresena sy fiainam-baovao. Dia tsy lavitra n'izany ihany koa ny zava-nisy tamin'ny andron'i Jesosy Kristy, vahoaka trotraky ny adi-piainana, vahoaka kivy manoloana ireo olana maro samihafa eo amin'ny fiainana andavanandro, indrindra moa fa ny hery famoretana izay nataon'ny Romanina azy ireo, satria ny firenena Romanina no nanjanaka ny Joda tamin'izany vanim-potoana izany. Nihevitra izy ireo fa i Jesosy ny vahaolana, ary dia nanetrika hetrika tsy nisy tahaka izany ny fitsenanan'i Jesosy raha iny andalana ho an'i Jerosalema iny izy. Tsarovatsika amin'ity anio ity izany izay alahady ny sampandrofia, fa moa tsy izany koa vary avaka malala ny zava-misy iainantsika kristianina amin'izao vanim-potoana iainantsika ankehitriny izao. Manodidina antsika izao tontolo izao izay feno fahalovana sy faharatsiana ary fahavetavetana. Eo ihany koa ny olana tsy tambo isaina sy ny adi-piainana maro samihafa atrehantsika eo amin'ny fiainana. Nofidiana manokana ry avaka malala izao epistily ho an'ny Romanina izao hitondrana fampaherezana ho antsika. Eto amin'izao tontolo izao isika kristianina no miaina, tsy azo tampenana mihitsy ny masontsika, tsy ahita ny zava-misy sy ny faharatsiana izay iainan'ny olona, tsy azo tsetsemana ihany koa ny sofintsika, tsy arereo fitarainana sy fitolokona maro samihafa, ary ny vatantsika dia mba mahatsapa izay tsapan'ny olona rehetra ihany koa. Valaketraka, kivy, ary indraindray isika manontany tena hoe mbola mijery midina ihany va Andriamanitra? Eny, mbola mijery midina izy, ary mahita ny zavatra maro samihafa lalovantsika, mandre ireo fitarainantsika, fa indrindra moa mahatsapa ary tsy misy miafiny eo anatrehany ny mombantsika manontolo. Eo amin'ny 2:7 amin'izao perikopa izao ry avaka malala dia misy teny tahaka izao: izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy, tsy omeny antsika miaraka amin'ny mamaim-poana koa va ny zavatra rehetra. Ry avaka malala, ilay drafim-pamonjen'Andriamanitra ho fampaherezana lehibe ho antsika kristianina dia nanolorana ny zanany lahy tokana mba ho famonjena izao tontolo izao, ary io zanany lahy tokana io koa dia nanolotra ny ainy mba ho fampandresena ho antsika kristianina. Ka ny votoatin-kafatra lehibe ho antsika ary amin'ity anio ity dia omena loha hevitra ny amin'ny hoe ilay fanomezana tsara indrindra, ilay fanomezana tsara indrindra izay nomen'Andriamanitra antsika ry havako. Voalohany, mitondra fandresena. Ilay fanomezana tsara indrindra izay nomen'Andriamanitra antsika, voalohany mitondra fandresena. Hitantsika izany eo amin'ny 9:30 sy ny 9:7. Inona ary no olazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra momba antsika, iza no atohatra antsika?
misy fotoana indraindray ny kristianina amin'ny ady atrehany amin'ny olana maro samihafa miseho eo amin'ny fiainana dia manadino fisian'Andriamanitra izy fa tsy adinony tanteraka akory fa rehefa tonga eo amin'ilay tsy azo anoharana dia izay vao mitady an'Andriamanitra amina trangana aretina maro samihafa ohatra dia matetika tsy Andriamanitra no atonona voalohany fa manontany olona hoe inona mahatonga an'ity fa misy an'izao somitranga dia manoro vahaolana ny olona andana makary fa arinona sitrana ny rano andana makary fa arinona sitrana dia mandeha any tokoa dia sitrana any hoentina mitady toerana maro samihafa fa rehefa tsy hita tsony ny vahaolana dia mitodika aiza ihany todika ao amin'Andriamanitra ihany misy fotoana ihany koa tsy dia hita taratra loatra eny amin'ny kristianina no maha-kristianina azy rehefa nampianatra katekômena moa dia niteny hoe sao dia mba hasiana lakroa kely ary eny amin'ny androntsika tsiraray avy mba hahafantarana hoe reny ny kristianina fa nitrangan-javatra tahaka izany mantsy natezitra ny Jesoa tamin'ny fariseo ka nahatonga azy nanebaka an'ireo satria ireo izay mahalala ny tenin'Andriamanitra mahalala an'Andriamanitra kanefa tsy mifanaraka amin'izany ny fiainana dia hoy Jesosy Kristy hoe ripia tsara velatsy ry havako malala andeha hijoroana ary maha-kristianina antsika satria ny tena kristianina dia mahatsapa fa ay efa nomen'Andriamanitra azy ilay fanomezana tsara indrindra izay mitondra fandresena ho azy ahoana moa no ampiarantsika izany eo amin'ny fiainantsika ny hoe mampandresy antsika ny tompo manomboka izao ho antsika izay mihaino tsara ny toriteny ho antsika izay avy nandre zao afatra izao dia tokony ho hita taratra eny amintsika ny endrika miavaka satria nahoana satria ilay fandresen'i Kristy izay azo manoloana amin'ny fahafatesana dia tsy nitazominy ho azy rery fa nomeny ho azy ho anao ihany koa nomeny antsika izany fandresena izany eo anolohan'ny fahafatesana rehefa nomeny antsika ny fandresena mpandresy isika eo anolohan'ny aretina mpandresy isika eo anolohan'ny olana maro samihafa mpandresy isika ka raha misy faninanana ray ohatra ahoana no hahafantarana fa mpandresy ny ekipa orakoraka tabataba hafaliana tsy misy oatra izany ka ny hahafantarana izany fa mpandresy ny kristianina eo amin'ny fiainana izay le tokony hampiavaka azy dia tokony manana endrika miramirana mandrakariva sady izany andeha ary aseho eo amin'ny akaikinao hoe izany hoe endrika miramirana izany hita eo amin'ny maso izany ary tazomy intsika iny fa tena izany ny tena mampiavaka atsika dia izao ny tena mampiavaka atsika dia izao misy tokoa ny ady ary tsy miteny mihitsy ny baiboly hoe tsy mandalo ady ny kristianina misy ny olana maro samihafa atrehan'ny kristianina izany fa zao efa nomenanao melony lakile efa nomenanao melony fandresena ary izany no tokony ho hita taratra eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy ry havako malala atraiza moa mifetra n'ilay vavaka tanterahana atao am-piangonana ny hoe tsy ho tahaka ny idiranay teto ny voanay atraiza mifetra n'izany sa araka ny tenen'le mpitandrina ray hoe olana no atrehany ary tonga eto amin'ny tranon'Andriamanitra izy mitanondrika tratra ny toriteny mamay dia mbola mitanondrika ihany koa mivoaka amin'ny fiangonana avy roa eniray aza ny olana nentina eny misy ny teny izay fampibebahana mampieritreritra atsika fa tsy izany ihany koa anefa ry havako malala fa raha nitondra olana ianao niditra teto raha nisy aretina tao aminao raha nisy zavatra maro mety misy trosa tsy voalova mety misy zavatra maro samihafa izay mety mamatitra atsika mangeja atsika ve ka mampitanondrika anao mitraka fa efa nomen'ny tompo anao ny fandresena ary raha nitondra izany olana izany ianao niditra teto dia endrika falifaly no entinao mody dia izao foana moa nambarako ny amin'ny hoe eo anatrehan'ireny olana reny dia izao aza miteny amin'Andriamanitra mihitsy hoe Andriamanitra o manana olana goavana be aho fa lazao amin'ny olana atrehanao io hoe ory olana izany manan'Andriamanitra lehibe rehefa izay dia mpandresy isika ary forotra eo anolohantsika ireo karazana zavatra maro samihafa izay indraindray mahakivy atsika eo amin'ny fiainana ry havako malala maro ny olona mety manenjika atsika
maro ny fahavalo mitady andavo atsika tsy vitsy koa ny ady-piainana izay tsy maintsy atrehantsika fa miavaka isika satria mpandresy i Jesosy ilainotsika ary tsy vitan'izany azy fa eo amin'ny 7:30 dia tsy mpandresy fiampandresy fotsiny ihany isika fa maninona hoy izy manoatra noho ny mpandresy manoatra noho ny mpandresy aza tonoana ary zany manomboka izao fa raha hiatrika ady ianao dia efa ampahafantarina mialoha fa ay ianao mpandresy ay ianao mpandresy ary zao ezahantsika mandrakariva ny azona izany fandresena izany mba homenantsika ilay lokan'ny fandresena dia le satroboninahitra fiainana fa ny afatra faharoa ampitaina amintsika amin'ity an'ity ry havaka malala dia zao ilay fanomezana tsara indrindra nomen'Andriamanitra ho antsika faharoa mitondra fahafahana ho antsika mitondra fahafahana ho antsika hitantsika indray zany eo amin'ny 7:30 sy ny 7:30 iza no apanga ny olombo fitin'Andriamanitra Andriamanitra ny manamarina azy iza no manameloko Kristy Jesosy no efa maty eny sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo an-tananankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika tsy mba tahaka ny fifaninanana eny ambony terrain ny fifaninanana eo amin'ny azakazaka amin'ny fiainantsika andavanandro fa eny ambony terrain ohatra raha Juin 11 2:20 ny eny ambony terrain fa anankitelo ihany ny arbitre fa eo amin'ny fiainantsika kosa dia arbitre daholo ny manodidina antsika tsy marina izany raha vao misy zavatra ray mitranga eo amin'ny fiainantsika dia miseho tsara antsika izao tontolo izao ary indraindray azy ny feo amin'ny fieritreretantsika mihitsy no mitsara antsika dia manamely tena isika indraindray raha izaho ty ve dia mbola azo vonjena ihany efa nanolo tena kanefa amin'ny fahotana vitako mbola mety ho raisin'Andriamanitra ihany ve ry havaka malala indraindray miteny tahaka izany tsika ary milaza mihitsy aza hoe angamba tsy misy famonjena ntsony ho ahy ny hafa koa moa dia manampitrotraka reve mba kristianina ny fiainana aza jereo mivady ny zatsy ny zana ny zary ny fianakaviany ny zaroa zany ny feo marobe manodidina atsika eto anefa eto amin'izao perikopa manoloana antsika izao dia Andriamanitra no mpitsara ary i Jesosy Kristy kosa no avoka mpisolovava ary Andriamanitra rehefa namoaka didim-pitsarana ny didim-pitsarana navoakany dia izao no hamariny mamaim-poana ny finoanany Jesosy Kristy isika ka tsy misy afaka hiampangatsika ntsony na iza na iza ny fitsaran'Andriamanitra dia tsy mba tahaka ny fitsaran'izao tontolo izao ny fitsarana eto amin'izao tontolo izao ihany mety misy hoe azo raisina fa tsy mitombona fa ny fitsaran'Andriamanitra kosa rehefa nanaiky anao izy noho ny amin'ny Jesosy Kristy dia tsy misy afaka nameloko anao dikan'izay eo anolohan'ny fitsaran'izao tontolo izao mety ho voaheloko tsika fa eo anolohan'ny fitsaran'Andriamanitra kosa noho ny amin'ny finoantsika any Jesosy Kristy dia mahazo fahafahantsika ary tsy fahafahana vonjomaiky ka hoe misy sazy miantona fa fahafahana maharitra mandrakizay andraisantsika ilay fiainana mandrakizay efa nomany tompo ho antsika ankilan'izany rehetra izany i Jesosy no mpisolo vava tsy misy na dia iray aza afaka hijoro eo anoloan'Andriamanitra ka hoe non'Andriamanitra na hoeken'Andriamanitra mihoatra noho i Jesosy Kristy izy mpisolo vava antsika koa rehefa miteny izy dia manaiky Andriamanitra efa maty no mifahotako sy mifahotanao izy efa nitsangana tamin'ny maty izy mba hanome fahafahana ho antsika ary tsy vitan'izany azy fa mbola mifona ho antsika mandrakariva eo an-tananankavanan'Andriamanitra ray ry havaka malala ilay fanomezana tsara indrindra nomena ho antsika dia mitondra fahafahana ho antsika izay efa nandray an'i Jesosy Kristy izany oloninontsika olonafaka isika koa iaino maha olonafaka anao ary aza hoentina manaraka ny nofontsony izany hoy ny ambaran'ny soratra masina ary raha mety mbola misalasala isika dia mazava ny tenin'ny Jaona hoe raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo fa ny tena tombony lehibe dia izao amin'izany hoy Paoly apôstôly dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy ilay fanomezana tsara indrindra nomena ho antsika dia mitondra fahafahana ho asy ianao olona afaka isika manomboka izao tsy misy afaka mamatitra
sy mangeja antsika intsony. Fa ny afatra fahatelo farany ry havako malala dia ny hoe ilay fanomezana tsara indrindra nomen'Andriamanitra ho antsika. Fahatelo, mitondra fiadanana ho antsika. Mitondra fiadanana ho antsika. Eo amin'ny 5:30, ny 5:30 ary ny 5:30 no ahitantsika izany. Misy teny tahaka izao voasoratra any amin'ny Malaka 3:7 ny 5:20 manao hoe ka dia ho hitanareo indray tsy fitovian'ny marina sy meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Tena izany tokoa. Ny olona tena matoky an'Andriamanitra dia mahatsapa izany. Samy miaina fahasairanana ihany, samy mandalo ady sarotra ihany, samy mihinana mangidy tsy telona ihany, ary indrindra samy hiara fangiry firina mama ihany noho ny zava-mitranga ankehitriny. Fa zao miavaka ary tsy mitovy ny fomba hiatrehan'ny olona mino an'Andriamanitra sy ny tsy mino an'Andriamanitra ireny zavatra ireny. Fa miavaka ny olona mino an'Andriamanitra. Ny olona mino an'Andriamanitra na dia ao anatin'ny sarotra indrindra azy dia mahita fiadanana, satria fantany fa mpandresy izy noho ny amin'ny Jesosy Kristy. Na dia ao anatin'izay hoe zavatra manahirana azy, miakatra ny vidim-piainana nefa ny farim-piainana tsy misonitra. Fa ny olona mino an'Andriamanitra dia mahita tsirony sy maminy ihany na dia eo anoloan'ireny azy. Ary tena tokony izany ny fiainantsika kristianina. Eto moa dia misy trangan-javatra 7 tany Saint Paoly izay mety hahatonga antsika hasaraka ny fitiavan'i Kristy antsika: ny fahoriana, ny fahantrahana, ny fanenjehana, mosary, fitanjahana, loza, ny sabatra. Fa nahoana moa no mety hampisaraka antsika ny fitiavan'i Kristy ireny? Ny fahoriana sy ny fahantrahana ary mosary dia mitarika ny olona hanita-kevitra mba hialana amin'izany dia adinony hoe ny Andriamanitra ivavahana kay Andriamanitra manan-kare pasoavana. Ary rehefa adinony izany dia mitady vahaolana hetseroa izy, ka tsy maninona na aminona olona azy, tsy maninona na anaovana kolikoly hamadihana amin'ny marina azy, tsy maninona na angalarana mihitsy azy. Izay azo antoka moa fa tsy reny mivoaka tele ireny hoe 770 kilao, 720 kilao sy ny sisa reny ihany, fa maro dia maro. Ry havako malala, miteny antsika nefa ny Tompo fa ampy ho anao ny fahasoavana. Zany raha miaina zany tsika dia ho tsapantsika hoe manana fiadanana tsika amin'izay rehetra mitranga sy miseho amin'ny fiainantsika. Ny fanenjehana sy ny loza ary ny sabatra dia mahatonga ny olona rehefa tsy miorina tsara ao amin'ny Tompo hitady fialofana hafa. Ry havako malala, ny olona tena mino an'Andriamanitra dia mahatsiaro fa efa nomena azy ilay fanomezana tsara indrindra izay mitondra fiadanana ho azy. I Jesosy dia efa nanolo tena ho antsika mba hananantsika fiainana. Koa raha tena nandray azy marina isika dia tsy mba hisy hasaraka antsika amin'ny fitiavany ireo zavatra maro samihafa izay nitany saina teo ireo. Ampahafantarina azy zany fa raha te hiadana ianao dia mifankazara amin'ny tsotoa. Mitady fahasambarana ve ianao? Tokana ihany ny fanalahidy azo atoro anao. Ao amin'ny Jesosy Kristy irery ihany no misy izany. Koa andramoka izaho fa tsara Jehova ary sambatra izay olona miaraka aminy. Ety ampamaranana azy, miavaka Andriamanitra amin'ny Mahandriamanitra azy. Andriamanitra rehefa manome dia izay tsara indrindra sy izay sarobidy indrindra. Porofon'izany namezany an'i Jesosy Kristy mba ho famonjena izao tontolo izao. Ary Jesosy Kristy koa rehefa nanome dia ny sarobidy indrindra sy ny tsara indrindra taminy dia ny ainy mba ho avitra ho antsika. Maty eo amin'ny hazo fijaliana izy ary nandresy ny fahafatesana noho ny amiko sy noho ny aminao. Alahady manokana natokana ho an'ny sampana Dorcas ity alahady ity. Dia ny sampana Dorcas dia isan'ny sampana iray mpanao asa soa ao anatin'ny fiangonana, manao asa soa amin'ireo madiniky ny Tompo na ao anatin'ny fiangonana zany na any ivelan'ny fiangonana. Dia afatra lehibe ho antsika zany ry sampana Dorcas, fa Andriamanitra kay rehefa manome dia ny tsara indrindra sy ny sarobidy indrindra nomeny. Ary ianao mba ahoana? Ny tsara indrindra ve, ny sarobidy indrindra ve no natolotrao? Fa anjaran'ny tsiraray moa no mamaly izany fanontaniana izany. Mbola tsy tara nefa
raha izao isika vao manapa-kevitra ny amin'ny hoe andeha ary manomboka izao mba ny tsara indrindra sy ny sarobidy indrindra no atolotra ho an'Andriamanitra. Zavatra tsy mora nefa izany ry havako malala, sarotra izany, kanefa rehefa tsapantsika izay nataon'Andriamanitra antsika dia ho mora amintsika indray manatanteraka izany. Ankoatran'izany, ankoatran'ireo fanohanana maro samihafa ataontsika amin'ny madiniky ny Tompo, dia tsy tokony ho adinoantsika sampana Dorcas fa mihoatra lavitra noho ireny ny fanolorana an'ireny olona ireny an Jesosy. Rehefa ao amin'ny Jesosy, rehefa tafahoana amin'ny Jesosy izy ireny dia mba hanana fiainam-pandresena, hanana fiainam-piadanana, fa indrindra indrindra hanana fiainam-pahafahana. Noho izany dia mifanindran-dalana mandrakariva izany ny asa fitoriana ny filazantsara fampionana ny olona amin'ny Jesosy sy ny asa soa izay tanterahana ao anatin'ny sampana Dorcas. Feany amin'izao alahady akatoko ny Pasika izao dia efa nomeny Tompo antsika ilay fanomezana tsara indrindra. Dia misy mpiry izay moa rehefa mihiry izy tao anatin'ity raha anankiray ity dia hoe tafiditra ao an-dapa hoy izy ny mpanjaka vavy, izany hoe ilay fofombadiny na ilay vadiny io izany no mpanjaka ny fony. Raha manaraka tsara ny tantara nefa isika, rehefa niakatra i Jesosy Kristy dia niandrandra azy ho inona ny vahoaka? Niandrandra azy ho mpanjaka. Tsy maninona akory, tsy dia ratsy loatra koa izany, fa tena tsara indrindra raha mba i Jesosy Kristy no mpanjaka ny fotsika sy ho mpanapaka ny fiainantsika tsiraray avy. Izy rehefa manjaka ao dia mitondra fandresena lehibe ho antsika ary atao manoatra no mpandresy azy isika. Rehefa manjaka ao ihany koa izy dia mitondra fahafahana ho antsika ary tsy misy afaka hanameloka antsika na dia mety hanakivy antsika aza ny hafa. Ary Jesosy Kristy rehefa manjaka ao dia manome fiadanana ho antsika mba hifikirantsika amin'ny fitiavany sy hanekentsika mandrakariva ny fitantanany. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, fa ho amintsika izay ankasitrahany kosa nia izany afatra izany. Amen. Ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy, amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra eo, saotranao zahay fa afaka nandre miteny fiainana avy aminao, mampahery ny finoanay, hahalalanay sy hanarahanay sitraponao tamin'ity maraina ity.
ho fenoy ny fanahinao masina ny izany teny izany ka anakery aty anatinay. Tompo, ianao mahalala sy mahita na dia tsy mbola miteny akory azy izahay, koa mangataka aminao zahay, vangio ireo izay miantso sy mitady anao ka mila vonjy avy aminao, ary koa ireo izay tsy miantso sy ireo izay tsy mahalala anao akory azy. Mivavaka ho an'ny Dorcas izahay, tafio ny herinao mandrakariva izahay Tompo, ka ho vavolombelonao marina hatrany, miorina tsara, tsy miova ary mitory ny fitiavanao. Mivavaka ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara izahay, sy ny mpitandrina rehetra, ny mpampianatra rehetra, ny mpiasa rehetra ary ny vahoaka rehetra ao aminy. Atanjao isan'andro ny finoanay mba irosoanay hatrany amin'ny fanompoana marina anao, ka ianao irery ihany Tompo no manjaka eto amin'ny firenenay. Mivavaka izahay ho an'ny fiangonana eto Mavahady Mitafo. Ianao no hita ny fiangonana sy ny mpitandrina Randrena Risoala mianakavy. Ianao any omba azy mandrakariva sy ampahery azy amin'ny asa napetraka ao aminy. Andriamanitra mpanorona izao rehetra izao ianao, koa mangataka aminao izahay, ahorena mba haharitra ty anatinay ny finoana, ny faharetana, ny heri-po sy ny zoto anompo anao, ka azoto sy tsy kely soroka amin'ny fiara-miasa aminao izahay, ary mba ho fenoy ny herinao any izahay, hijoroanay ho vavolombelona mahatoky, ka ho fanasin'ny tany sy ho fahazavan'ny firenenay tokoa izahay. Mivavaka ho an'ny Madagasikara tany razanay izahay, afao ny fahasairanana rehetra eo aminy, ary aoka ny voninahitrao sy ny fiadananao anie, no anjaka sy amirapiratra eto amin'ity tany malalanay ity, noho ny fankatoavanay marina ny filazantsaranao. Andriamanitra ny filaminana ianao, ka mivavaka ho an'ny fandripahalemana ho an'izao tontolo izao izahay, satria Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana ianao fa tompon'ny fiadanana. Fohy ny fisainanay, betsaka ny tsy voatoninay Tompo, ka kambanay amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao. Rainay izay any an-danitra, masina ny any anaranao, tonga ny fanjakanao. Ety an-tany. Amanafana ny ratsy, fanjakana sy Amen. Afatra avy amin'ny birao Dorcas fohy be, arahaba ilay mahalala indrindra ho aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy famirapo avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ilay maty ho famonjenantsika, sady miarabantsika no izao ladin'ny sampana Dorcas izao no miarabantsika rehetra amin'izao ladin'ny sampandrofia izao. Mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika 2:10 fa mbola fifaliana ihany koa no iarabanantsika noho ny amin'izao taona jobily volamena angalasantsika an'Andriamanitra izao, fa vavolombelona anambara tokoa isika fa Kristy no fihavanantsika. Araka izany raha vavy malala maneho ny ezaka rehetra isika ho fanatotosana ny tsangam-bato fa 50 taona ilay trano naorintsika ny antsiranana. Efa mikelaina ny komity amin'ny fandavirariana ny asa, saingy zava-dehibe ny tolo-tanana avy amintsika hatrany satria tao-trano tsy efa nirery. Koa alaohery ry havako, ary dia mampiomana antsika sady satria araka ny tetiandro sy fandaminana dia tokony izany trano izany tsika amin'ny 7 Aogositra any Antsiranana. Aorianan'io dia anao fionam-be 12 any koa isika, aorianan'ny fitokanana izany akany diera izany. Mampatsiahy antsika ihany koa fa mitoy sy miezaka amin'izay zavatra ilaintsika sy tadavintsika ny orinasa izay natsangana ao amin'ny tabita. Isaorana ny tompo fa tsy menamita amin'ny hafa ny zava-bitao.
dia miara-misaotra an'Andriamanitra isika no ireo asany ekeny ho tanterahany sampana Dorkasy manerana ny sahany efitra tamin'ny taona lasa sy ny 3 volana efa vita hatramin'izao. Ankasitraka ny asa tanterahantsika ny Tompo ho fanomezam-boninahitra ny anarany. Isaorana hatrany ny fahavitriana amin'ny fanatontosana ny asiombonana ary pirofo mivaingana ny amin'izany ny fitombon'ny rakitra na dia ao anatin'ny amiana ara-pahasalamana ary isika. Ny Tompo any amin'ny mahalisoatra ny antsika rehetra ary dia omeny asa hatrany ho tanterahana ny isika ka nambarantsika amin'izao tontolo izao ny hatsaran'ilay ny antso antsika ho isan'ny zanaka malala tahiny Tompo hatrany ry Dorkasy sy ny ankonany. Zao dia tonga amin'ny raharahany fiangonana tsika riavana izany dia tomboka amin'ny famakiana ireo taratasy izay voaray. Avy eo isy ny fanentanana avy eo amin'ny FDL, ny Taniketra, ny Ama ary ny Ray aman-dren'ny mpitandrina no amarana ny raharahan'ny fiangonantsika. Fampatsiahivana, ampadrivintsika fa ny asabotsy 29 aprily no fanadiovana fahobe manaraka. Izany dia ndraiketaniso kajy matoky ny volana sikitana, ny Ama, ny VFLA ary ny Antsa. Mikasika ny fandaminana ny raharahany fiangonana. Iangaviantsika mba hanatitra ny taratasy hovakiana mialohany amin'ny 7 latsaka fefa ny maraina. Sampana roa ihany no manao fanentanana isaky ny raharahany fiangonana. Ary misy ny raharahany fiangonana izay tsy vakiana intsony fa tonga dia apetrakintsika ao amin'ny fafana. Fandaminana ny amin'ny fampandraisana. Iangaviantsika manana havana ho ampandraisana ny an-trano mba hisoritra anarana sy ametraka ny larana finday ao amin'ny fandrarana ary isaky ny zoma farany volana no anatanterahantsika ny fampandraisana an-trano. Ary farany mbola miandry ny sosikevitra avy amintsika ny amin'ny hitondrantsika ny fitsakan-jangana ny fiangonana. Ny FRP dia misoratsika sampana tamin'ny opération fromage izay nikarakarain'izy ireo. Ny talata 10 aprily 2024 no farafandraisana ny lisitry ny mpianatra izay hanao fanadinana ao amin'ny sampana sekolalady faritra avaratra Andohalo. Ny Dorkasy efatrano dia antanteraka fivoriana ny talata 17 aprily 2024 manomboka amin'ny 2 tolakandro eto amin'ny fiangonantsika FJKM Ambavady Mitafo. Ho tanterahana eny amin'ny FJKM Ambohimalaza fanakanana vaovao ny sabotsy 20 aprily manomboka amin'ny 7 ora maraina ny fivoriam-bentsika eto amin'ny faritra avaratra Andohalo amin'ny titony. Koa izay maniry anatrika izany fivoriana izany dia angaviana mba hisoratra anarana ao amin'ny fandraharana. Ny famerena kira ataon'ny Amaty ho tanterahana ny alatsinainy sy ny alarobia manomboka amin'ny 7 ora sasany. Ny alarobia amin'ny 9 ora sy 5 kosa isika dia mihira eny Ambohitately. Ilazana amin'ny mpikambana izay tehitra ao amin'ny Asafia fa isy ny famerena kira aorianan'ny fanaom-pivavahana maraina izay ho tanterahana ao amin'ny local scout. Sekoly Taniketra dia misoratsika nahafahana hanateraka ny fivoriam-be voalohany ary dia miantso ny mpikambana mba hijanona aorianan'ny asa sy famparezana maraina fa isy ny fianaran-kira. Ampatsiahivana ny komitiny akany Ralibera Daniel fa hivory izy ireo aorianan'ny asa sy famparezana ao amin'ny akany izao maraina izao. Izy koa ny famerenan-kira ho tanterahan'ny mpikambana ao amin'ny Antsa anio alahady 10 aprily manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny tokantranony Solofsilala Dizaine. Ny fotoana dia arahana amin'ny Ray aman-dren'ny mpitandrina Pasteur Onja. Isy nisy asa sy fampiarezana aorianan'izao fanompivavahana maraina izao. Ny sampana tanora Kristiana Ambavady Mitafo dia misoratsika noho ny fatanterahany vokatra ary dia angatahana mpikambana mba hijanona ao amin'ny QG aorianan'ny fanompivavahana maraina. Taratasy avy amin'ny STA atsoina amin'ny mpampianatra rehetra mba hiofana ao amin'ny akany Ralibera Daniel anio maraina aorianan'ny fanompivavahana. Aoka isika mba hitondra ny lisitry ny mpianatra. Ny VFLA dia antanteraka ny fivoriam-be voalohany amin'ny titony ity izay ho tanterahana ao amin'ny tokantranony Rambintsio Roger Soly ao Amandroseza ny sabotsy 13 aprily 2024 manomboka amin'ny 10 ora maraina. Ary farany taratasy filazana manjo. Amin'ny finasy fanantenana fitsanganan'ny tena maty no mpandrenesany anareo ny fodimandry malalanay Rakotoary manana Jean Aimé ny alatsinainy 4 aprily 2024 iny reniny Raziar Suedvige ny zanany
andrignany Miss Colombe sy ndray tapo aminy zafy ndray tapo aminy ao anatin'izany Rakody Vosperline sy ny zanaka aman-jafiny sy Rabetrano Randrenabo sy Janina sy zanaka aman-jafiny sy ray tapo aminy ray tapo amin'ny vadiny ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia tena miala amin'ny trano loha VN 41 à Betera Ankasolava Ambohitsoa ny alahady 10 aprily 2024 amin'ny ray ora atoandro hoentina metsambona at'Andriamanitra sy ho fampiresana amin'ny fianakaviana eto amin'ny fiangonantsika Ambavady Mitafo mialohany ametrahana azy ao amin'ny fasan-drazany eny Masindray Ambohimarikely Zafimbazaha. Mariana famanginy fiangonana dia efa notanterahana. Dia tahak'izay ny raha ny fiangonantsika rehafana ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Miarabantsika amin'ny anaran'ny fikambanan'ny diakona sy loholona. Fampatsiavana ihany ny ary havana ho antsika diakona sy loholona ilay valopy efa azontsika iny dia efa afaka hoentintsika zany raha ohatra moa efa nitondra ianao dia afaka mandray ny tahiry vola ary raha mbola tsy nitondra ianao dia amin'ny heriny anio zany no fotoanantsika alahadin'ny diakona sy loholona amin'ny heriny anio. Tsy manao fanamiana akory sika satria fantatsika fa andro Pasika zany io dia manatenantsika zany amin'ny fandraisana anjara. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Miarabantsika rehetra mpianakavy ny finoana amin'izao alahady ny sapandrofia izao izay amin'ny Taniketsa mijoro eto ny tenako ny solitena ny Taniketsa ho fanohizana ny fanentanana antsika andray anjara amin'ny mofomamy Pasika izay efa fanaon'ny Taniketsa isa-taona isaky ny Pasika ary izany dia ho fampandehanana ny asan'ny sampana ary koa ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra eto anivon'ny fitandremana. Manentana antsika hatrany fa mbola misy ny billet karatra fandraisana anjara ao amin'izany ary amin'ny mpikambana eny amin'ny mpikambana sy ireo birao no afaka andraisantsika izany ary mbola misy koa atao amin'ny latabatra atao amin'ny tokotany andrefana tsika fa ny zavatra atao tompoko dia ho vodinahitr'Andriamanitra irery ihany ary anomeanao ny izy arak'izay fonao ary antanteraka ny fisainanao rehetra araka ny Salamo 20:4 ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Rehefa malala rehetra amin'ny tompony joreto ny tenako misolitena ny antoko-pira izay anentana antsika sy anasantsika indray anatrika ny zoma masina izay ampatsiahiva ny antoko-pira ny Pasika fiderana. Ny ten'Andriamanitra izay entina izay anorenana izany zoma masina izany dia ary Jehovah Andriamanitra ny lanitra no ivavahako satria ny fahafatesana no resena kalevina. Jona 1:7 sy ny Koritianina 1 5:4 tapany 2 ry havana manasana antsika andeha hiaina indray izany fijalian'i Jesosy Kristy raha nijalo ny tompo dia taizy ianao taizitsika ka ny fotoana dia zoma 5 aprily amin'ny 9 sy sasany eto am-piangonana azo atao sakana ny aizina fa tsarovy fa ilay Jesosy Kristy dia nijaly tao anatin'izany aizina izany ka tea mpandresy anao hatrany ilay Jesosy Kristy. N'Andriamanitra ny voninahitra. Misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Saora fitiaravana amin'ny tompon'Andriamanitra anome antsika izao fotoan-dehibe izao ahafahantsika miara mivavaka sy miombana amin'ny sampana Dorcas fa raha dia mijery azy ireo tokoa isika amin'izao fotoana izao rehefa dia tena miavaka tokoa izy ireo dia ny tompo tokoa ny eo mba anareo mandrakariva ahefanareo be amin'ny adity sy andraikitra izay ny etso ny tompo anareo
alefa nambara ny mpitondra ny afatry ny tompo teo fa anisany ny asan'izany sampana Dorcas zany ny asa soa sy fiantrano na atao anatin'izany fa indrindra ny velany dia mirary sosiny mivavako anareo fa ny io ry havana dia temba hampitsangana antsika vehivavy rehetra aho ianareo vehivavy rehetra izay manatika eto za moa dia lafa tsy maintsy mitsangana ihany a fa manasa anareo vehivavy rehetra mba hitsangana ry havako raha vao miresaka tsika mantso aladiny Dorcas dia olona manana efa manana sary dia olo tsika otsaina olona tatakan'izao zany Dorcas zany tatak'izao ny taonany ohatr'izao ny kalitao amin'ny volony ohatr'izao ny zavatra tiany sy ny fanaony fa nio ny tompo miantso anao aloha vehivavy izy na tanory ianao na lehibe ianao na ao anatin'ny fahalehibeazana anao fa mbola afaka mihetsiketsika miantso anao ny tompo mba natevin-daharan'izany sampana Dorcas zany izay fampitezana sy fampahezan'ny vehivavy ho amin'ny fitohinan'ny filazantsara sy ny asa soa sy fiantrana ko ny tompo tokoa ny omba anareo vehivavy rehetra atsiarovanareo zany antso ny tompo zany afaka mipetraka ianareo rehetra fa ny faharoa havana misaotra ny tompo ihany koa sika indrindra mankasitraka atsika fiangonana manontolo tamin'ny fitiavatsika sy ny asa tsara izay nataotsika fa raha nitsidika atsika teto pasteur raha Samuel Samson mivady izay anao jobily fisisononona amin'ity taona ity dia niraisitsika mpitiavana izy ary nahafohy zavatsoa tokoa sika tamin'ny fanohanan'izany mpanompon'Andriamanitra izany fa mankasitraka atsika kristianina rehetra mpandray ny fanasan'ny tompo ny sampana sy ny fikambanana ny asa ny fikambanany diakona sy ny olona isika rehetra ry havako izay nahafohy zavatsoa anohanan'izany mpanompon'Andriamanitra izany mankasitraka atsika rehetra ny tompo tokoa ny amaly fitiatsika ao anatin'izany rehetra izany ny fahatelo ry havako efa nambarany mpitarika teo andro voalohany amin'ny herinandro masina anio dia ny alahadiny sampandro fi izany ilay herinandro farany izay niainan'i Jesosy teto an-tany amin'ny maha-olombelo lasa herinandro izay nijaliany tompo niafiany tompo mba ho famonjena sy ho famonjenanao izany tompo ny solo-elokasy ianao zany no manasa atsika ry havako mba iombina aminy amin'izao herinandro masina izao fandarana moa dia efa fantatsika fa isakariva manomboka amin'ny eninora sy sasany izany dia manasa anao mpitiavana ao anatin'izany rehetra zany ady mampaheritsika toko-pihira amin'ny anjaratsika ao nareo antsa ao ny miasafia ao ianareo ama ihany koa amin'izay tandrify atsika ao anatin'izany herinandro masina izany tsarovy ry havako fa ny solo-elokasy ny solo-elokanao ny tompo matotoy izao isika dia ataovy zava-dehibe ny fanjohiana sy ny fiarahana aminy indrindra fa amin'izao herinandro masina izao efa nambara teo ihany koa ry havako fa ho tanterahana amin'ny sabotsy 13 ny volana aprilo avy zao eny Mboamalaza ny fivorimben'ny faritra Avaratra Andohalo fa izay synodam-paritany zany Avaratra Andohalo zany ary mipitarika teto amin'izao fiangonana izao dia nanandraikitra tao anatin'izany synodam-paritany Avaratra Andohalo zany izao sy ianao koa ry havana nefa ankehitriny no antsoin'ny tompo mba hamelo maso ny asan'Andriamanitra tao anatin'izany faritra zany ko manasa anao ny tompo alaminy ny fotoana ndao isika iombona eny Mboamalaza amin'ny oala sabotsy 13 ny volana aprily io hiara-ny voninahitra ny tompo isaotra ny tompo noho ny fanondram-pony ka nahatraratsika izao fivorim-be izao tahaka ny fanaotsika tao ambavadin'ny tafo moa ry havako rehefa misy fivorim-dehibe iombonantsika na amin'ny synodam-paritany sy ny faritra tahaka an'ireny dia misy fandaminana manokana azany nanaovana antso teo mba hisoratra anarana sady isika izay iombona amin'izany fivorim-be izany isaorantsika ny tompo ry havana fa ny tombo isa ny mpanambady kristianina satria ny ampy isy indray izany omaly asa rahetra izy mivady mba manasa azy ireo mba hitsangany amin'ny toerany dia Andriamatoa Andrianary Velo Eliniaina Jonathan sy Relateferana Enitso ary manana vadiny ao ve izy roa mbola tsy ao izy eo ho avy eo izy amin'ny heriny fa tsy maninona moa zany farany ry havana kanefa tsy ny kely indrindra mpanompon'Andriamanitra nandray fitahiana avy aminy ka manatanteraka rakim-pisaorana olona tsy mitonona anarana manolotra rakim-pisaorana vola 3 alina ariary misaorany Jehovah ary fanahiko ary aza misy adononao ny fitahiany rehetra manolotra rakim-pisaorana 2 alina ariary ho an'ny ama 2 alina ariary ho an'ny sekoly alahady 2 alina ariary
ho an'ny afa ary 2 alina ariary ho an'ny mpitandriny eo an'andriamanitra ireny ry avako ny voninahitra fa ny fanahy masina kosa ao mba tsika rehetra azahoantsika manotanteraka zay tandrefentsika tamin'izay rehetra nambara teo. tonga fotoana anoratsika ny fanatitra isika dia ny rakitra zany hoentina anoizana ny raharaha an'Andriamanitra. Tsarovy fa izay manome ampifaliana no ankasitrahana.